La Renault kely Ampeflo ny fivarotana faty no fotom-pivelomana eny an-toerana. ARFM tsy maintsy afahana amin'izao toerana misy azy izao i Madagasikara. Fifidianana ho ben'ny tanàna mila manazava sy mandry andraikitra ny seny mazava ny voalazany lalàna. Faltafaraka aminao indray tony kilasy tongovavy atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manatitra ny araba ary manasanao naraka ny antsim-pirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao manodidina ny fifidianana avy hatrandry mitaky andraikitra ny fanarenana Antananarivo ny filoha nasionaly ny antoko-tsiky Madagasikara izany eo manokana tamin'ireo mpikatroka tsiky Madagasikara ao anatin'ny boriboritany faharoa. Ho fiatrehana ny fifidianana ben'ny tanàna dia mila mahatsapa fa tompony raitra ny tsirairay ho hiatrany ny filoha Ravalomanana. Tato-baovao ny Germaine Menjanahary sy Mathieu Princy. Isika no hitondra fanovana sy fanantenana indray ho an'ny mponina Antananarivo hoy ny filoha nasionaly ny antoko-tsiky Madagasikara. Ny tady Ravalomanana Antananarivo koa nomena Ravalomanana hoy izy nanamafy. Kandida mananatra fa i Ravalomanana totso raha ny fanazavana ihany. Anarana Antananarivo isika ary amerina ny asina Antananarivo sy ny mponina ato aminy ho hiatrany ny fanazavana. Tsy ho tratra nefa io tanjona io raha tsy isika rehetra no miara-misalahy indrindra fa manaitra ireo izay mbola variana manoloana ny fahasahiranana misy hoy ny filoha Ravalomanana marika. Tokana ny tamintsika dia nakatsika ny fitantanana tanàna Antananarivo azo fandraisantsika matahotra nareo. Ny ampandresy any Ravalomanana tojo ny tamintsika ho lasa be ny tanàna satria nareo mitady Ravalomanana dia nomeko Ravalomanana afaka matatany zay soka rehetra zany fa dia matahotra nareo ainy zany fatany zany vitany zany dia zao zany ndraiky tsiraray aby efa hitatsika famboazana hitanareo fampiasana fa rehefa tena mirahiny nareo dia tonga daholo miantso dia aingana tsara dia ny adidinareo amin'izao fotoana izao dia zao ny paikady amin'ny fifidianana amin'ny faraika ambin'ny folo ny volana desambra misy paikady apetrakintsika eo reheto aby ny paikady tena mila sa mitaky fiasa iny zany tena fijoroany zany satria efa mandrangarangany azy izy ary indrindrindrindra mitaky andraikitra zany. Nisy ny vokatra efa azo tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo ary isany nazahoana vato betsaka ny tao amin'ny boriboritany faharoa ho an'ny antoko-timy. Mila miasa hatrany nefa ny rehetra ampiseho firaisan-kina nanentana ny tsirairay ho saro-piaroka hiaro ny safidy ihany koa ny filoha Ravalomanana ary ny fijoroana isina fifidianana madio azo antoka sy ekeny rehetra. Ireto ny tena andraikitra andrasana atsika eno zay voalohany anisan'ny paikady lehibe dia lehibe indrindra ny fanahitanana ny vahoaka na ny mpifidy zay mananjoy fidy zay mananjoy fidy manentana daholo aloha ho avy aloha amin'ny herinandro tsy maintsy taniny tsy maintsy akarina ny taux de participation azonao zany akarina ny taux de participation ary masara zavatra mitranga amin'ny fokotany eny ina mahavariana azy satria reto tsy maintsy anao zavatra mety asinira gasy dia variana eo le olona na mety ho avy ny orana dia variana ndraiky koa le olana tsy fantatra zany ataovy daholo zay rehetra misy fanaraha-maso ohatray fa ny tena zavatra lehibe fanaraha-maso eo amin'ny vokatry ny safidiny vahoaka ianareo tsy mahay mipetraky reny zafady aminareo zay fa nareo be indrindra dia zay zany tsy maintsy ataontsika amin'ity efa tafatsangana somatsara le atao hoe légaltime reo avocat maromaro izy eo misahana mihitsy hoe tsy maintsy atao ny fanasazinany reny dia hitory any amin'ny reo fahefana mahefitsika any amin'ny tribunal administratif tsy maintsy apetrakintsika le fitoriana dia mila preuve io dia misahina reo mijoro aoko zany amafisina tsara lay esprit d'équipe équipetsika dia rehefa mibaiko ny chef tonga dia manao azy. Miantso ny vahoaka n'Antananarivo mba andray anjara mavitrika amin'io fifidianana izay ataony 1 Desambra io noho izany ny filoha Ravalomanana marika. Io no lalana ahafahana anovany zavamisy eto amin'ny tanàna Antananarivo ary ho rerantsika malagasy rehetra ny fandrosoana sy fivoarana iseto.
ny fahatongavana ny fidiana nefa no anatrarana izany tanjona izany hoy hatrany ny fanazavana. Mijany eo amin'izay vaovao izay ihany miantso ny tanora malagasy avitrika andray anjara sy andray andraikitra sy ijoro ho an'ny tanindrazana ny kandida Ravalomanana-Tojo androany. Anambarany nandritra ny fandraisam-pitenenany tetsy amin'ny QGB Oritrika fa ho an'ny hoavin'ny tanora sy ny taranaka faramandimby no antom-pijoroany amin'izao. Hermène Mejanary, Mathieu Prinsiatra. Tena hitondra fanovana isika, fanovana tena izy fa tsy resabe fotsiny, hoy ny kandida Ravalomanana-Tojo androany. Manana andraikitra amin'izany ny rehetra, indrindra fa ny tanora, izay somary mbola sahirana sy marisa amin'ny fandraisana andraikitra eto amin'ny firenena. Ny fandehanana mifidy no dingana voalohany amin'izany fanovana izany, hoy ny kandida Ravalomanana-Tojo, izay nanamarika fa ny tanora no avin'ny firenena, ary ho an'ny tanora sy ny taranaka faramandimby no aton'izy oroantsika. Isika no iaraka nova hoy izy. Hiatrika fifidianana antsika. Tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna farany 27% taux de participation ambany dia ambany zany. Ohatrany hoe apatelontsika ireo ihany zany no tonga mifidy. Ampitsika tsy maintsy etanao arak'izay azo atao mihitsy ny ahatongavantsika marobe atonga mifidy. Voalohany indrindra aloha rehefa maro no mpifidy dikan'izany miverina le confiance entre ny vahoaka sy ny mpitondra ho aminy. Fa tsy manao ohatran'le amin'izao le mpitondra lasa fahafa amin'ny fietsiny dia na le vahoaka ary mieritreritra hoe niza mitondra hoa tsy ampiova amin'ny fiainako izany. Tonga eto tsika tojo anareo azo anareo zany ary hovahatsika io problème io ary tena tonga izay anova fanovana no etontsika. Tena hovaitsika le izy tsy mendrika an'Antananarivo ny fiainana amin'ny tranga amin'izao fotoana izao. Mipakatra any amin'ny taolana ny fahantrana amin'ny tranga eto amin'izao fotoana izao. Zany izy milaza fa mafy be, tsy mety zany, mafy amin'ny ratsy izy zany, tsy mafy amin'ny tsara. Itsika hitondra vahoaka an'Antananarivo amin'ny lalana madio, amin'ny fomba fisainana madio, ary zany rehetra zany dia mila mpitondra endry. Mila fahendrena no mitondra ny Antananarivo. Eto dia miaraba manokana ihany koa ho an'ny zalahy tanora, miaraba antsika rehetrarehetra tanora. Isika tanora hatramin'izay dia tsy tonga mifidy. Manaiky tsika hoe tiatsika le izy mandeha tsika eny amin'ny propagande fa rehefa tena tonga le andro fifidianana dia tsy tonga le tanora. Efa miteny izy hoe ny ray aman-dreninay efa lasa mifidy any fa izay tsy mandeha. Raha tianareo hovaina amin'ny fiainanareo fifidianana no lalana fahamanova an'izany. Raha iso tanana no avinao efa mijoro eto hitarika anareo tanora rehetrarehetra. Mitaky fandraisana andraikitra ny fiandrandrana fanovana fa tsy vitany resaka fotsiny ihany. Izany no antony aporisiana andrehetra mba havitrika androtsabato ny 12 Desambra izao, hoy hatrany ny kandida Ravalomanana-Tojo. Apio ahafahako manampy anareo ary rehefa tonga eo tsika dia ho tanterahantsika daholo ny etaeta amin'ny fanandrify amin'ny vahoaka tsiraray avy. Ka mino anareo matoky anareo ary nareo matokisana. Efa betsaka no nyteny hoe mba tsarovo zay rehefa tonga eo nareo hoe ty fifidianana ty fifidianana antsika rehetrarehetra ty. Za koa solo-tenanareo fotsiny ihany fa mififidianana atsika rehetrarehetra ary rehefa maresy tsika dia tsika rehetrarehetra amin'ny maresy. Dia hovaitsika amin'ny fiainana Antananarivo ome tsika fiainy toerana tena mendrika anazy zany. Marika Ravalomanana zany lehilahy mahery zany ary tsika zanaka lehilahy mahery ary tsy misy lioana miteraka saky zany, tsisy zany. Betsaka ny asa miandry ho fanovana sy fanarenana ny hazina Antananarivo, hoy hatrany ity kandida mitondra larana faefatra ity. Tsy ampiemitra antsika izay mitranga, hoy ihany Ravalomanana-Tojo satria fampandrosoana sy fanarenana an'Antananarivo no tanjona sy fanamby apetratsika. Isika rehetra no iaraka nova, hoy hatrany ny fanamafisana. Tsy matahotra ny amin'izay zavatra mety iseho ny antokontsika i Madagasikara izay vonona hiatrika fifidianana araka ny fanambarany Front National ny antoko Ravalomanana marika. Sarotiny kosa nefa ny antoko amatany tandalana ny Madagasikara raha nitondra ny fanehoan-keviny manoloana ny fitononana kandida iray ho kandida mpanjakana eto Antananarivo renivohitra. Nanamafy ny Front Ravalomanana fa mazava ny voalazany lalàna momba ny tranga tahaka ireny ka tsy tokony asiana ady hevitra intsony. Paratsika ny fanadihady. Mazava ny voalazany lalàna amin'ny firotsahako fidiana, hoy ny Front National ny antokotiko Madagasikara Ravalomanana marika.
raha olona manajalalana dia tsy anam-pahasahina ilaza sy hiteny fa kandidam-panjakana ny tenany, tsy voarakitra anaty lalàna fa manana zo anana kandida ny fanjakana, hoy ny Flora Valomanana izay nanantitrantitra fa tsy an'olon-tokana Antananarivo fa animponina Antananarivo. Tsy matahotra izay seho ny antokotiko i Madagasikara saingy sarotiny amin'ny fampanajana lalàna, antoko velona miaina ny bata fandresena nandritry ny fifidianana osolombavambahoaka ny antoko ka tsy mataho masomena manoloana ny teny tahaka ireny, hoy hatrany ny Flora Valomanana. Ary araka ny lazaiko teo ao aminatin'ny arrondissement enina izy voalohany, tena marina ny sondage nataona iny. Faharoa tsy maintsy misy foteny foana ihany hoany hoe izy mafy be izy ny voalohany izy notrandreo, fa le lazainy hoe candidat-mpanjakana tsisy anatin'ny lalànany fifidianana mihitsy ke zany candidat-mpanjakana zany, candidat avy amin'ny indépendant raha ohatra izy hoe manana fitiavana tanana zavatra, manana finiavana hoe manana ampopo izy zany drea no afaka mirotsaka dia makany amin'ny seny izy dia mametraka ny dossier. Faharoa candidat avy eo amin'ny antoko politique, ohatra hoe ny antoko politique intime nanolotra candidat izy. Fahatelo candidat avy plateforme ohatra hoe firaisan-kina, reo ihany le izy, akoatran'izay tsisy zany. Ka mahita hoe tena hitako asa entiny hafanapo be loatra angamana izy. Azafady tsy atavatra aoka tsy etoany zany izy, samytsika eto hoe dia fampatavatra izy ara mampalelo. Manoloana ireo fanolonana hampiandraikitra ny SRMV sy ny SED amina distrika maro ankehitriny dia nilaza ny Flora Valomanana fa tokony hitondra fanazavana sy andraindraikitra ny voamera maleo tena misana ny fifidianana. Mampametra panontaniana ny fanginana ireo tompona ndraiky mpanjakana sy ny rafitra mpikirakira fifidianana manoloana ny fioaram-pefy sy teny nataona kandida iray milaza ny tena no kandida mpanjakana mandritra ny fifidianana. Misy fepetra sy fandraisana ndraikitra tokony ho raisina mahalonjany ho ny solombavambahoaka Mamdra Beniri izay nanamarika fa efa eny am-pelatanan'ireo député ihany koa ny volavolan-dalàna momba ny teti-bola ho an'ny taona ho avy eo ka amin'ny tapabolana eo no andinan'izy ireo io antota-kevitra io famitianan'izay. Miteraka dia hevitra goavana mandrakandroany ny fanginana ireo mpikirakira fifidianana sy ny fitondram-panjakana mahefa manoloana ny fanambarana miendrika fandikan-dalàna nataona kandida iray mirotsaka ho fitiana ho be ny tanàna n'Antananarivo. Fanambarana ampahy be maso ny laza fa kandida mpanjakana ny tenany ary izy irery ihany. Mazava nefa ny voalaza ny lalàna na ny mpirotsaka ho fitiana iray milatsaka amin'ny anaran'ny antoko politika na vondrona antoko politika na tsy miankina. Dia eo zany tsika metraka fanontaniana hoe inona raha zany midika lelona zay le kandida anankiray iny hoe kandida mpanjakana izy, tsy afenina miresaka an'izany ka izy namoaka an'izany fa tsika ny tena izy hoe izy ny kandida mpanjakana zany hoe nanomboka teo zany ho lasa antécédent iny manomboka teo zany a rehefa tsy nireagira, rehefa tsy nanao fanamarina na ny fanjakana na ny voamera mpitatana ny fifidianana dia ekena zany iny fa misy ny kandida mpanjakana dia misy ny tsy kandida mpanjakana. Dia indraindray tsika azo mifankampanahy andinika hoe sao dia tsy hagnarany nandika le hoe tsy miankina, satria indraindray tsika rehefa miresaka hoe sekoly tsy miankina dia sekoly tsy miankina le école privé ho tsika zany hoe sekoly tsy miankina ny fanjakana. Dia mety zay hoe zany na tonga azy azo mifankampanahy fa tsy nandalina loatra hoe tsy miankina rehetra zany dia ivelan'ny fanjakana, fa rehefa akoatra ny tsy miankina zany dia an'ny fanjakana. Zay ve zany ny tinote, zay ve zany ny fahazony azy rehefa natotry ny antokony ho kandida izy, satria tsika samy mahalala fa antoko koa no nanolotra azy ho kandida. Zany hoe na izy le kandida atolotra zany tsy mahalala akory ny satany feno maha kandida azy fa faly fotsiny hoe natolotra ho kandida. Ankoatra izay, fantatra fa efa tonga ny am-pelatanana ireo solombavambahoaka androany ny atota-kevitra mirakitra ny volavolan-dalàna mifehy ny teti-bola-mpanjakana ho an'ny 2022. Manana hatramin'ny tapabolany ireo député andinian'izany ka hitondra izany eny anivony antenimieram-pirenena. Any amin'ny izay fomba iantefany makany amin'ireo fiarahamonim-pirenena, fikambanana isan-karazany sy ampiarina isan-karazany ny olom-pirenena tsirairay eo zany mbola tsy afaka manamafy hoe efa mipakany ve io dia ho ampy ve le tapabolana andraisana an'ireo soso-kevitra rehetra reo alohany tena irosona amin'ilay ady hevitra eny anivony antenimieram-pirenena. Veriky foana ity
ny deuxième session ordinaire taona anankiray de natao atsoina koa hoe session budgétaire, zany hoe na andany roa pahatelo ny fotoana na andany 20% ny fotoana le session ary ny adievitra mahakasika an'ity teti-bola mpanjakana ity de zay itsy ary moa ny tokony ho izy, zay no andrasana fa tsy hoe apahafolo n'le vanim-potoana le session fotsiny no anaovana an'le izy de lasa tonga am'le hoe mirodorodo maka zavatra tsy voadinika tsara akory, isiny mangarahara eo amin'ny adievitra sy ny fandrafetana antony volavolan-dalàna tony. Ny atao hoe mangarahara eto de tsy hoe fitsokolova hoe fanaraha-maso fa fananana accès angamba amin'ny fiteny frantsay malalaka ho an'ny olom-pirenena am'tony atota-taratasy zay tena iekina ny fiainam-pirenena rehetra tony. Vaovao manodidina ny fifidianana, avitsy ireo tanora ankehitriny no tsy mahatsapa ny mahazava-dehibe ny fifidianana. Raha ny taremarika no jerena dia mbola ambany ny tany fisoratana anarana anaty lisy mpifidianana ho an'ny tanora eto Madagasikara. Sarobidy anefa ny fandatsam-bato satria vato iray mira feo iray ka ilaina ny fandraisana iray ny tsirairay ny mahakasika izany sitraka raha tovina ambitso mbola avatsara. Tsy mahatsapa ary tsy mahafantatra na sarobidiny fahefana nomeny lalàna azy dia nizy ho ifidy ametraka olona amina toerana iray ny ankamaroan'ny tanora malagasy. Voalaza ombianombieny fa ny tanora no avin'ny firenena. Zo mitaiky andraikitra ny mandatsabato. Tsy tapitreo fa mbola mitohy hatrany amin'ny fanarahamaso ny voka-pifidianana izany. Lesoka eo amin'ny tanora ny tsy fahazona manara-maso ny anarany anaty lisy mpifidianana ankoatra ny tsy fahazona mifidy. Zava-dehibe ny hoe anton'ny fifidianana dia ny safidinao no mivoaka ao anatin'ny fifidianana fa tsy safidin'olona. Raha tsy mifidy ianao dia avy eo anao aninona satria ny anenenanao hoe takizay amin'ny fidy dia mba lany n'olona mitohanako. Araka ny hevitra zao dia tsy hoe ohatry hoe tsy mazoto izy zany, ohatry hoe eo ihany eo tsy miova ny fiainana dia ohatry hoe eo ihany eo. Fiainana zany tena zava-dehibe mba hoe ampivoatra ny fiainana, ampanana ny taranaka rehetra aoriana mbo hiadana sy mbo hoe mbo anamina zany ny fiainana mbo ilamina. Satria lasa variana amin'le fitadiavana daholo le olona satria le fiainana le vidim-piainana miakatra ny vidim-piainana. Zo sy adidin'ny olom-pirenena tsirairay ny mifidy indrindra ho an'ireo tanora izay ho avin'ny firenena. Ny vahaolana amin'izay dia fiarahana miasa amintsika menakavy zany hoe tsika nahita ny voka-pifidianana atao amin'ny faritra misy antsika tsirairay avy dia manentana atsika zany anara-maso ny vokatra miala eo amin'ny toeram-pifidianana hatrany amin'ny fanaterana ny voka-bato any amin'ny toerana sy hanaterana anazy. Manentana atsika voaka malagasy izay ampy-taona indrindrandrindra izay manana zo mbola afaka hifidy tongava mifidy fa zo no mifidy anenenanao ny tsy fifidiananao raha ohatra ka tonga ny fifidianana nefa ianao tsy misafidy mety misy olona ho sy afidiananao vato rainy tsy nahatonga an'le olona ho safidiananao nefa tsy lany ka manentana atsika rehetrarehetra voaka malagasy ho tonga hifidy. Atsika tanora mba hanjay anjara ny fifidianana daholo satria tsika no avin'ny firenena voatery hoe tanora ihany fa na itsika lehibe ihany koa raha mba manjay sanjara ny fifidianana. Tsara ny maramarika fa ny 20,5 n'ireo tanora ihany no tafiditra anaty lisy mpifidianana raha ny taremarika ny taona 13 ka ny 1,2,4 amin'ireo dia eo amin'ny salan-taona 20 ka hatramin'ny 5 taona ary ny 20,7 amin'ireo koa dia eo amin'ny salan-taona 20 ka hatramin'ny 13 taona. Aina ho iray volana ihany no mety voafeny fahatapahan-jiro lavareny eto Madagasikara sy eto arivo ho iparena Auguste Fanjakana efa tsy manam-bola intsony no misy eto saingy mbola manao fandaniam-bola miompampana amin'ity olana idirama ity. Tokony ahaiky ny fitondrana fa misy antony avy amin'izy ireo ny olana mitranga ankehitriny. Fanadihadiana eo amin'ny sariny bola avatsara. Mahagaga fa tsy nasiany filoham-pirenena resaka mihitsy nandritra ny fitondrany fanazavana momba ny olana jirama ireo vahaolana maharitra sy ny antony tsy nanohizana ny tetikasa volobe sy saovika hoy iparaina Auguste. Azo antoka hoy izy
fa tsy haritra ny vaolana naroso ho an'ny jirama. Vola be tsy toko tsy firoana mantsy no mivoaka amin'izany kanefa fanjakana efa hita fa sahirana arabola. Nandrasako zany tena nandrasako de hoe inona ny fanazavany président am'le resaka saofika sy volobe le nagnazanonana n'le projet efa vita tamin'ny fitondran'ny Razoromampianina satria iny no afaka tena ny régler ny resaka ziro amin'ny réseau interconnecté n'Antananarivo miampin'izay koa le volobe 2 fa indrindra le saofika raha vana nisy nanapetraka fagnotan'igny teo de lasa sy valiny igny saofika sy volobe igny fa ianandray natao ranomafana iny nataony hoe ho atao io koa nefa projet talohany koa nefa fa nazanagny naby io zany tokony mba magnazava ihany président maninona io nazanagny raha voatra izy ka erreur izy de tokony mba mitena tena nisy erreur nataonay satria asika zao tena ho sahirana asika namio ho sahirana be sika namio zavatra io satria za zany fahitako an'ity zavatra miseho teo hoe mandeha kely satria misy 18 milliards par mois izy igny 600 millions d'ariary izy tompony tena 18 milliards par mois soa io de juste pour vita fotsiny élection satria asika nane eo amban'ny fekasika zao fond de l'énergie de crédit sy FRD misy conditionnalité BDB ao ka mbola anampy subvention ndray asika anampy subvention amin'ny resaka solika ho an'ny jirama raha ataosika calculin'io zao agnaty taony raiky calcule teo agny amin'ny 45 millions d'euros agny isa-taona zany de zay ve ho zakasika zay zavatra zay ary hoe kely mpamasy vola amin'ny ny lettre de dotation nataontsika tao voalohany fanekegny nataontsika fa mety io angamba hoe négocier tagny alolo mba vitagna élection de mba ataotao kely io ataonay io mba 18 milliards io. Ny tsy fitondrana fanazavana amin'ny olana lehibe mahazo ny firenena toy izao no tena mahatonga ny firenentsika amin'izao toerana misy azy izao. Zavatra fanao amin'ireo firenen-kafa no fepetranapetraky ny fanjakany toy tsy fahazahoana manondraka ny zaridaina amin'ny alalan'ny ranon'ny jirama saingy efa lalina loatra ny tsy fampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra ka mahatonga resabe izany. Tokony ampandiny tena ny mpitondra ny valikafatra avy amin'ny olom-pirenena ho iatrany paraina Auguste satria efa ficelé sara le dossier tao voalohany miaraka tamin'ny eo ary ireo aza mbola ananany vola sika raha tena marina satria efa nanao étude reo ane eo ny foagnasika nigny nefa io ihany zao ny système de financement zao ny partenariat public privé ihany manao anazy ny investisseur agny de maka vola misika n'izy à partir ny varotana an'igny amin'ny jirama de vola sy haiko na fil sense na piadana izy zao de sady mataotry koa ny olo andeha tonga amitsika ty satria tsika zany ohatra tsy mitagny parole raha vasika le zavatra contrat efa vita iny zany zavatra tena hoe nategnaiko io tsisy ny tena raha misy moa ny solution sasany teneniny hoe alefa i moa ranomafana mbola hoela avao koa ny zany 3-4 ans sy mahasauve sika zao zany misy koa moa le solution sasany teneniny hoe sy mahazo manondraka bozaky io ndraiky aloha fatao io io kosa fatao amin'ny toerana rehetrarehetra efa misy ainandro regny hoe ny bozaky sy ny gazon sazonlanigny vola zany sy mahazo mameno piscine sy mahazo manatra tobilo ame jet d'eau fa atao michamoisine fotsiny de atao sosotra egny fa izy zany le olo zany ohatra nefa tsy toteny sony zany ny fitondragny am'le vahoaka noho le zavatra misy taloha sy marina ny zavatra natao zay fotsiny zany matonga an'io de tonga de efa mitenigny olo hoe antsizy zany fa raha zay kosa hoe bon za zao hoe de hitako hoe fatao ihany zany zavatra zany tamina toeragny maro efa nandehanako fatao zany fa izay fotsiny sy toteny sony sy masy teny sony izy ka raha miteny izy de efa icontrefona gn'olo agnatin'ny lohan'olo zavatra grave zany tokony mieritreritra zany ny président hoe inona ny zavatra anaovany mba elagna am'izay zavatra zay ameregna confiance n'olo. Raha ny fantatra de nirosona ny fampiasana ireo mila rehetra mandeha amin'ny solika sy ny menaka mavesatra nampiakarina ho 5 alina sy 4 litatra ny solika ampiasainy eo anivony jirama raha toka 5 alina sy 4 ka hatramin'ny 3 litatra isanandro izany teo aloha. Betsaka izay fampanantenana sy vahaolana no resahany izay saingy hatreto dia vahaolana vontsy tavanandro natao satria tsy misy soro-dalana mazava fa arakaraka izay zava-misy mitranga sisa itantanana ny firenena.
Iverenantsika ny vaovaon'ny fifidianana ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Vonina hiatrika ny fifidianana ben'ny tanàna ireo mpikatroka antsika Madagasikara ao anatin'ny boriboritany faharoa. Nisy ny fionana teo amin'ny filoha-mpanorona ny antoko Tima sy ny kandida ho ben'ny tanàna izay natolotry ny antoko eto an-tanan'Evry renivohitra niaraka tamin'ireo mpikatroka avy amin'ny boriboritany faharoa. Nandritra ity fotoana ity noho ny fanomezana toromarika ho fiatrana ny fifidianana ho avy io. Germaine Omejanary, Mathieu Prince. Ny tonga miaraka no fanombohana izay no azo anambarana ny fionan'ny filoha nasionaly ny antokotiko Madagasikara sy ny kandida ho ben'ny tanàna natolotry ny Tima eto Antananarivo renivohitra sy ireo mpikatroka Tima eo anivon'ny boriboritany faharoa. Ny fatoka tanteraka amin'ny fiatrehana ny fifidianana ny 1 Desambra ny fionana. Nanamafy ny solombavam-bahoaka Stanislas Randrianarsoa fa efa vonona ny ekipa amin'ny fiatrehana izany. Tsy atony vanjo adina tsony tsika tompoko fa fahitatsika daholo ny zavatra rehetra satria efony ozoka ao ny zavatra maizina ao ny zavatra rehetra nefa maizina tsy aresy amin'ny mazava. Matokisa fa tena hiezaka izay anao nainy antso zavatra fa dia tena azo engany mba olohan'ny ohatr'izay foantsika satria fiainana dia tsy miembotra fa mandroso ka raha tsika tena toa anisan'ny voalohany tamin'ny arrondissement teo tamintsika engany atsika mbola hitombo roa avy eny tena miazaka tsika nefa zany tsy vitany hoe vavy eto fotsiny fa mila mikonto mila ezaka mila zavatra rehetra firaisakina ka tsika efa manana bahatsara monsieur le maire monsieur le président efa manana bahatsara ny Tima ka ataoko tsy olana mamipaitsady mamoe ny toromarika rehetrarehetra tsy anaovantsika andratsika zavatra rehetrarehetra fitenena moa fitenena ny ohatsy moa olona samy solony reny mianaka daoly ka tsy matahatra an'izany izy satria efa misy mireresa aby ny kandida namana tsy menatra olona akory hoe anay ny tanàna anitsy ny rôlina dia zao ny zavatra azy ka kandida-panjakana reo ny reriany nefa raha olona tena misaina izy amiko zao fitenenako satsika rehetrarehetra nga mahatsapa an'izany ny tanàna ave manaona maimbo fako lalana rotika tsisy rano tsisy sécurité rehetrarehetra zay ve ny rehetrarehetra anay ny tanàna amin'ny fahalovana zay ny tena doza tsy menatra ny tsika nefa jerevo tena jerevo tena zanaka nefa mangotraka tsy matahatra zanaka ny tsy matahatra mila manovy isika fa tsy sazany mponina Antananarivo ny zava-misy ankehitriny misy ny milaza ho tompon'ny tanàna saingy asehontsika ny firaisan-kina ilazana fa any vahoaka Antananarivo anisany tanàna iza mafy ekenareo ve zany ekenareo ve olona ohatr' zany nitondrany tanàna ekenareo ve olona ohatr' zany mbola hitantana nyty tanàna misy atsika ty anaiky fotsiny am'izao ve atsika raha tena anazy tokoa ny tanàna ary efa voapirofo fa tenenina foana hatramin'izay hoe raha tsy be ny tanàna miaraka amin'ny fitondrana no mitantana ny tanàna dia tsy androso mihitsy ny tanàna kanefa mandroso ve ny tanàna n'Antananarivo zao tsisy zay tsy mikakaiky amin'izao na mpiasan'ny commune na ny vahoaka miaina ny tanàna n'Antananarivo ny mpiasan'ny commune tsy voalotsony reny prise en charge reny raha makany amin'ny CSB dia paracetamol misy any ny mpiasan'ny commune mitaraina tsy voaloha ara-potoana ny karama kanefa tamin'ny androniny isaky ny mbolana sady mahazo akoho mahazo vary mahazo prime fa amin'izao tsisy amin'izany tsony ary jerevo ny fako misavovona eto zeroa raha tsy eketsika reny filazana fa anazy ny tanàna reny hidobo toerana fotsiny nefa tsy havita ininona dia mila miasitsika zany ary tena mila mivonontsika amin'ny lafin-javatra rehetrarehetra voalohany aloha tsy maintsy apetrakitsika farak'izay aingana eto amin'ny boriboritany faharoa miaraka amin'ny solombavam-bahoaka rasitany nyrafitra hiatrehana ny fifidianana tsy afaka mandeha anjambantsika amin'ity fifidianana be ny tanàna ity tsy maintsy apetraka tsara ny rafitra manomboka any amin'ny délégué manomboka any amin'ny observateur manomboka any amin'ny superviseur ny sécurité manara-maso satria
ny mpifaninana amintsika efa mandrangaranga avetsakilana eto fa mafy be ona izy dikan'izany mitady ampiasa hery makana amin'ny fahefana fotsiny tsy manaky an'izany tsika sa manaky an'izany nareo dia miomana tsara tsika zany. vola amin'ny fiatrehanany fifidianana ny antokotiky Madagasikara mazava ny efatra ny fanomezana teto dia ny fanentanana ny olom-pirenena ifidy izay andraikitra faritany lalàna ho an'ny antoko politika fa teo ihany koa ny fanentanana ho an'ny fanaraha-maso ny vokatra sy ny androm-pifidianana. Mitohy hatrany ny asana dia tsy eno feo tato anatin'ny fotoana maritra aza ny anterimeran'ny Ray aman-dreny sy ny foko malagasy na ny ARFM tsy maintsy tratra ny tanjona dia ny anafanany Madagasikara eo ambany vahony vahiny. Tsy matahotra ny fampitahorana azy ireo ihany koa ny fikambanana satria nivadika ho hery ho azy ireo aza izany raha ny fanadihadiana nataony sitraka ratovina Mitsoa mbola avatsara. Manoloana ny tolo efa natomboka dia tsy irery tsy eno feo tato ato ny tohin'izany tsy nangina velively fa mitady ny vahaolana ho fanatrarana ny tanjona ny eo anivony antenimera Ray aman-dreny sy ny foko malagasy na ny ARFM. Ny anarana ny firenena ny tanjona tsy eo ambany vahony vahiny intsony nitondra ny fanehoan-keviny ihany koa ny mahakasika ny famotehana ny fanabeazana izay raha mahita ankehitriny eto amin'ny firenena ity vondrona ity. Misy antony manokana ary antony tena lehibe indrindra satria iny ny raha nahita ny zavatra misy dia tsy maintsy nanova-paika zany stratégie satria ny contexte koa miovaova le izy dia tsy hoe nangina fa ny asa nangina ny tena marina nanao ny approche rehetrarehetra mitady couverture diplomatique tetsyteroa ary nifampiresaka tamin'ny Ray aman-dreny tany amin'ny faritra sy nijanona mihitsiny dia efa voangona moa zany zavatra zay dia tonga ndray fotoana isehoana zao amin'izao fotoana zao ny fanomezana ny tolona satria na tiatsika na tsy tiatsika tsy maintsy ahafahana amin'izao toerana misy azy zao Madagasikara raha tsy vita androany zay tsy maintsy votaina rapitso dia tsy nangina ny ARFM ary tsy mipetraka fotsiny fa miezaka ny fomba rehetra nahafahana manatanteraka an'izay. Ny pression tsy misy ny pression tsy mampaninona zany aleo milazana zany tsy misy ny pression na dia somary hoe mety mavesabesatra ihany angamba fa azo lazaina hoe tsy pression reny amin'ny Ray aman-dreny fa vao mainka aza manampy anay anao ny ezaka rehetra ahafahana manavitra ny firenena. Tsy maintsy ho tratra ny tanjona ary tsy petrapetra-potsiny ny ARFM amin'ny fanarenana ny firenena. Ery ho azy ireo ihany koa ny fampitahorana tao amin'izy ireo mahakasika ny fanatrarana ny tanjona izay. Tamin'ny fananotrahana le rafitra franc-maçonnique teto Madagasikara miaraka tamin'ny tunique noir. Izy moa ny tunique noir mazava ho azy ny tunique noir nge mantsaka amin'izao fotoana izao mamoritra antsika izay hery natao hamoritra malagasy tsy afaka hitoritra mihitsy fa anjarany rehetra mandinika hoe ho avelan'izao ve ny firenena manoloana lay pouvoir satanika ao ambadika ny fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana zao ary tadio tsara fa tsy manao macronisme zao Madagasikara amin'izao fotoana zao zany hoe régime macroniste no hitantanana firenena manana filoham-pirenena tsika marina zany fa filoham-pirenena manana filoham-pirenena zany ve dia mety amin'ny firenentsika zany. Marina moa fa na misy aza izay fahanginana izay dia tsy foana ary ny tombo ireo mpikambana manatevin-daharana ity fikamanana ity. Vaovao ny fampianarana miasimba hatrany ny kalitaon'ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara. Maro ireo lesoka ka mahatonga izany. Izany indrindra no nandraisan'ireo tompon'andraikitra isanjokajiny izay misehatra eo amin'ny lafin'ny fampianarana ny anjara birikin'izy ireo izay matomboka amin'ny fiantsoana ireo mpikatroka eo amin'ny sehatry ny fampianarana. Tanjona ny hanavotana ny fampianarana eto Madagasikara araka ny fanazavana. Ireo mpisehatra mivantana eo amin'ny fampianarana toy ireo mpampianatra, talentin-tsekoly, mpianatra, mpampiana-panjakana misotro ronono na tsia, tompona sekoly no mivondrona ao anatin'ny fikambanana, vonjeo ny fampianarana. Tandindondoza ny fampianarana ankehitriny ary maro ireo lesoka mila intsy amin'ny fampianarana eto Madagasikara. Ny tenako izay mitondra teny dia mampita afatra ny fanekeny be sy ny maro. Manao antoavo mikika satria tandindomindoza ary mila vonjy ny fampianarana izay mijaly atao ambanin-javatra, atao sorona, atao takalinaina kanefa io no antoka voalohany amin'ny fampandrosoana eto amin'ny firenena. Adidin'ny tsirairay ary mila ifandrombonana ny fanarenana ny fampianarana eto amintsika ho iatrany ny fanazavana.
mba tsy ho very ireo zaza malagasy ka hipetraka ho lova sarobidy hoety mianaratra izay ny fianarana noratoviny. Hevitra maro mahatakadavitra. Ry ray aman-dreny, ry mpampianatra sy mpitantana sekoly, ry mpianatra, andao hiaraka anarina ny fampianarana izay miantoka ny ho avy. Tsara ny manamarika fa fanambarana sy antsoavo ho an'ireo mpisehatra ihany no natao teny faravohatra androany, fa mbola miandry ny fionandohan'ireo mpisehatra ireo dingana maro sy ireo vahaolana andrasana avy amin'ny fikambanana. Lafomba vao afa-tanteraka ratsy nivokatra letry tamin'ny taom-piotazana 4/2022 ity tao amin'ny distrika ny Toamasina faharoa ranambaran'ireo mpamboly. Ny roa soalo loatra ny daty ny fiotazana raha oharina amin'ny isan-taona ka nitarika izany raha ny vaovao. Maro ireo letry no mbola tsy masaka tsara sy mbola kely aka tsy mahazo refy sy ny kalitao ilaina amin'ny fenitra iraisam-pirenena. Eo ihany koa ny tsy fampin'ny orana vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro. No mafisy ny centre technique horticole de Tamatave fa enatra amin'ny 10% ny vokatra letry no tsy fahatomban'ny toetry ny andro ho an'ity taona 2022 ity. Nahatratratra amin'ny 4 taona ny famokarana tamin'ny taon-dasa raha ny 1,794 taona ny letry naondrana aka nampidi-bola hatramin'ny 4,50 miliara ariary. Na izany aza ambola betsaka ireo vokatra very fotsiny noho ny olana samihafa toy ny fitaterana noho ny faratsin-dalana. Etsy ankilany 700 mahery ireo mpandrarana angataka fahazon-dalana mialoha ny fisokafan'ny taom-piotazana izay nanomboka omaly 12 Novambra ho an'ny faritra Tsinanana sy Analanjorofo. Ankoatra izay, efa nigadona tao Toamasina ireo sambo lehibe misa roa hitondra ny vokatra letry manodidina ny 2 alina taona ho an'ny Eropa sy Azia. Napetraka ho 500 ariary ny vidin'ny iray kilao amin'ny letry ho an'ity taom-piotazana 4/2022 ity niakatra 400 ariary zany raha oharina tamin'ny taona 13/2022. Vavaony sosialy 700 ny mponina eto Madagasikara no miaina anatin'ny fahantrana lalina raha nitatitry ny banky iraisam-pirenena. Hitarafan'ny maro izay fahantrana eto Madagasikara izay matetika ny etsy Ampeflo. Anarivon'ireo mponina mivelona amin'ny alalan'ny fitsindroana fako ho lasa zavatra azo ampiasainy ireto ny etsy La Réunion kely ao anatin'ny boriboritany voalohany. Miavaka kely ny fitadiavam-bolan'izy ireo na dia ho aza ny fako sy ny loto izay rivotra iainana eny an-toerana. Azona vola masana ny filana andavanandro eny an-toerana izany raha ny fanadihadiana nataony faniry Anjianarivo sy Tahiriny. Itety La Réunion kely avokoa ireo karazan-javatra rehetra efa simba. Efa narina toy ny tavoangy, ny sachet, ireo karazam-pitaovana elektrika misy fahasimbana toy ny finday, ny radio sy ny maro hafa tsy voatanisa. Tsy misy zavatra very ety an-toerana na ireo zavatra eritreretiny ankamaroany maro fa tsy ilaina intsony azy. Azo atao tsara ny manodina ireo entana any anaty dabapako any izay azona vola. Diovina tsara ny entana ka mbola azona 50 ariary zao ohatra ny tavoangy iray. Ny anay zao fitadiavana vola maka kiraro zao zay kiraro tota, telefônina maty, lectera maty, radio maty, bisikileta simba, tavoangy kapoka. Fikarakarana zao raha telefônina zao dia mera ny alainay dia misy maka le mera. Raha radio ny alainay dia amboarina dia zay vao amidy. Ny kapoka moa sasana madio, ny tavoangy sy ny kapoka dia efa misy maka. Mena mikataka mi sortir ny nenana eto. Mitsinjika sortir zay. Tsy maka entana, tsy manamboly, manana pobela, dia pobela dia mitsinjika dia mivatsa entanao ilay kotana kely ireo. Dia izay ny asanay. Vatsa fotsiny andanao ty mpanandavamama mipetsa ty be olona ty aritana vola. Tsy fisian'ny asa eto amin'ny firenena dia tsy maintsy mitsikaraka. Ohatranay zao nianatra tao amin'ny teknika dia tsy hitanay izy ino ty ampiasainay le fahaizanay dia ty no hitanay ampiasaina amin'ny fahaizanay satria ety misy fato-korotana. Dia ireo mba atambatambatra kely dia avadika zavatra. Ohatra fotsiny hoe misy jiro LED kely ireny zao niketrikitsika. Dia ny jiro moa zao dia lestage raha malala dia misy fatina bateriana foniny ety dia io zany natambatra io dia avadika jiro sarizabona. Tsy anambarotra mihitsy ny ety ahitana mpamongady sy ny mpanjanjary ety an-toerana. Ireo mpamongady dia ireo olona mandeha any anelakelan-trano manerana an'Antananarivo mividy ireo entana tsy miasa intsony ka mivarotra izany amin'ny vidiny mora eto an-toerana rehefa atoandro manodidina amin'ny 120 ireo.
eo indray araka izany ireo izay mbola hivarotra ny maka entana ka mamaritra izany na eto an-toerana ihany na amin'ny toerana hafa eto Antananarivo. Le olona mitety reny eraka Antananarivo hoe mpanakalo misy telefonina maty batterie maty dia amin'ireny zay mividy dia efa mividy amin'ireny ianao a dia amin'ireny indray ianao a misy lizy maty misy kody misy tsy mandeha dia misy mandeha dia arakarak'izay sansanao dia le olona zao raha ohatsy izy maka telefonina any 3,000 tonga aty izy amidiny 9,000 dia raha 9,000 zany zao ny akako an'io ka raha misy manome 7,000 na 7,000 a dia efa tsy maninona midiko indray satria mba misy tombony kely. Raha hoanahy manokana aloha zany mividy brokateur vidy fatin-javatra ety dia tsy ety nivarotako azy fa maka toerana anankiray eny Ivandry zao no mivarotra an'le zavatra alaiko ety ary tonga ety isan'andro mihitsiny zany hoe raha ohatra hoe mba alaiko 500 ety le izy dia mba tambatambatra eny an-tanàna dia mba lasa voavadiko 10,000 Rayal ohatr'izay zany le fandeha lefitsikerany izay kely azo no ahiratra ho ireo mponina ety an-toerana isahanana ireo adidy maro tsy maintsy hatrehina tsy maintsy mitady vola melomana ny ankohonana na dia eo aza ny loto sy ny fako izay tsy azo iainana intsony. Natonga anay zany nisafidy hoe eto zay nipetsaka teto minitsy ny tavoniko ny latsaka moa eto mora hitediavana lefa zatra moa efa zatra hoe eto fa zany hoe le loto zany eto aminay tena endrana be mihitsy zany ma ranty velona fa le ranty maty dia raha misy manome 4,000 ty na 3,000 dia tsy maintsy alefa aloha ampiverina an'le vola dia ohatra zay indray zao le 10,000 sy roa verina dia le 10,000 sy roa indray anasorana eo amin'ny Rayal toto sakafo any an-trano dia ny 2,000 sy Rayal indray ny 2,000 ampiasaka ataon'le ankizy goûter dia le Rayal mety ny tena mody amin'ny riviny sady ametsahana sakafondreo atandro sakafondreo maraina dia ny atandro indray ny tena raha fa le mandeha miasa dia 10,000 indray avelany asala dia 10,000 indray hoentiny tena sady miasa alina. Isan'ny olana sedrain'ny mponina ety amin'ny larenao kely ny resaka rano lavitra vao mahazo rano raha ny fanazavan'ireo mponina ka 500 ariary ny iray bidon vao tonga ao an-trano. Ankoatr'izay olana goavana koa no resaka lavapiringa misy trano fivoahana ihany ety saingy natokana ho an'ny daholobe vitsy noho izany ireo mponina no mampiasa izany noho ny fandraisana anjara rabola amin'ny fampiasana azy any ka any anaty rano no anariana izy ireo ny malotony. Vaovao ny trangam-piarahamonina olona 12 no namonihany vokatry ny lozam-pifamoivoizana andranomamy atao amin'ny fokontany Tsarotana distrika any Beloha-Tsiribina omaly alina tokony ho tamin'ny 12 raha sy sasany tany ho any raha ny fampitam-baovao nataony lehibe ny fokontany tao an-toerana zaza 5 volana ankivy 7 taona ny roa tamin'ireo olona maty ireo ankoatra izay vehivavy ny 7 ary lehilahy ihany koa 7 hafa olona 12 afatra somatsara ary mbola misy hafa ny karohiny. Kanoto na sambo kely nitondra olona avy any Beloha-Tsiribina ho any amin'ny komina Koalabe sendra nijana teo amin'ny moron-drano no nihotsahany tany ka nitarika izao loza mahatsiravina izao. Nampiakarina tao amin'ny fokontany ireo razana izay mbola tsy nisy naka ary nentan'ireo mpandeha kosa amenany zandary ao Tsarotana. Eo amin'izay vaovao ny trangam-piarahamonina izay ihany omaly tokony ho tamin'ny misasakalina no nisina trangana fanafiana tao Maitrano. Novakin'ireo dahalo ny varavaramby ka niezaka nanohitra izany ny kaporaly sy ireo zanany tao an-trano. Nitifitra avetrany anefa ireo dahalo ka voteo amin'ny sorony havanana ilay miaramila. Tsy tafiditra tao an-trano ireo dahalo na dia nanao izay ho afy any azy. Tsy nisy zavatra very ihany koa na dia teo an-tokotany aza ny moto sy ireo biby fiompy. Niantso avy hatrany ny mpitandro ny filaminana ny fianakaviana raha nahita ireo miaramila lavo ka vaky nandositra ireo mpanao ratsy. Nentina avy hatrany teny amin'ny hôpitaly Maitrano ilay kaporaly izay efa nitsirara tamin'ny tany noho ny fahaverezan-drabe loatra dia tsy tana ny ainy mbola mitohy hatrany ihany koa ny fikarohana anirona vandoza raha ny vaovao hatrany. Ao anatin'ny vatana tomady no misy saina matsilo hoy ny fitenenana. Raha ny fanadihadiana izay natao anefa dia maro amin'ny vahoaka malagasy no tsy mahatsabo tena intsony ankehitriny. Maro no manao dokotera teny, ao kosa ireo mivarom-pananana vao afaka manantona tobim-pahasalamana araka ny fanadihadiana tetsy amin'ny boriboritany faefatra. Misy ny hetsika fitsaboana maimaim-poana nataony Tiko Madagasikara tetsy amin'ny QG ny kandidara Valomanana Tojo tetsy namontana androany. Germaine Omenjanary mbola afa-tsara.
santionany amin'ny olana izay sedrany vahoaka malagasy amin'ny fitsaboan-teny izany sahirana ny malagasy tsy misitraka fitsaboana araka ny tokony izy intsony noho ny fahasahiranana ny 20 isanjato ny olana anontaniana no milaza fa zara raha afaka manatona tobim-pahasalamana ny 70 isanjato kosa no voatery mivarom-pananana vao afaka manatona tobim-pitsaboana amin'izao fampanantenana efa natao tamin'ny vahoaka ny fampitsonjovana ao anatin'izao fahasahiranana miantra amin'ny isam-batan'olona izao hoy ny solombavam-bahoaka Rina Randriamasinoro efatrany amin'ny fampelezan-kevitra no nametrahana ity fampanantenana ity no tanterahany izany androany tao amin'ny kize tetsy anamotana tamin'ny folora maraina nandalovanay tety an-toerana dia olona 300 no tonga nilahatra teto amin'ity fitsaboana maimaimpona ity ny vahoaka no lara-pahameanay hoy ny fanazavana hoe marary anao dia hoe aka consultation any dokotera zany a dia hividy fanafody dia tena tsy vita mihitsy ny consultation tsy maintsy aloha fanafody vidina be da be makany amin'ny hôpitaly raha ohatra ka olona miteraka zao a zandry ity zany nididina tany amin'ny hôpitaly fito hetsy ny lany tany nefa any le ino ity izy lefa le zandra tsy azo ihany koa zay amin'izay ihany zay tapitramity daholo le mba fananana kely ohatrany hoe mbola tsy ampy ihany hivarotra tany any ambanivohitra ianao hoe hivarotra tany ny fananana any fa tsy misy zavatra manina fa tany ny fananana any a mbola mila zavatra be da be zay vao vita nefa le mararinao marary eo dia voatery vao miditra tosan'olona be da be ny any amin'ny hôpitaly tsy azo hitrosana intsony zao fanay aloha zao tena hoe tsy zaka-tsolo mihitsy satria ohatra an'asa zao a accidenté vao aingana kely akony dia tena masoko ray manontolo iny a iny vavako ray manontolo iny a dia mbola mideborde be tsy afaka mihina kanina korony ary nefa le vidim-panafody tena lafo zara fa ohatrany hoe misy fanafody ohatrany hoe manakalokalmao efa teo amin'ny 200 laniko dia mbola tsy misy efeny any fa mbola tsy mahina kanina ray hatramin'izao itoy hatrany ny etsika toy izao raha ny fanazavana azo avy amin'ny solombavam-bahoaka Rina Randriamasinoro teto amin'ny kize namotana no nanatontosana izany androany saingy izanany anaparitaka izany isaky ny kize rehetra ato amin'ny boriboritany faefatra hoy hatrany ny fanazavana antom-pisin'ny atoko ny fijerevana ny mahaolony ny mponina eto amin'ny district dia ty etsika ity a tena zay mihitsy ny hoe hijerena ny mahaolona ary tena tsapa fa tena sahirana tena sarotra ho an'ny vahoaka ety amin'ny boriboritany faefatra misitraka le fitsaboana tena hoe manaraka ny fenitra dia zay no tena antony ity tena maniry mihitsy izahay satria ny vahoaka salama no afaka mamokatra ny zavatra misy eny ny vidim-piainana efa lafo hoe miakatra foana ny fitsaboana ihany koa lafo ny fanafody lafo ihany koa iaraha malala zany ary raha ianareo ny mahita mifanerasera mivantana amin'ny olona izay misitraka n'ity fizaham-pahasalamana ity dia tena hitanareo hoe tena sahirana tena mijaly ary reny olona hitanareo eny an-dalana mifanena amintsika mifanerasera amintsika ay maro kainy tsy salama amin'ireny tena noho izay antony rehetrarehetra zay dia tsy maintsy zay manantona miezaka manatsaratsara kokoa fiainan'ny vahoaka satria io ny voalohaka reny ny fahasalamana eo amin'izay vaovaon'ny sosialy izay ny tsy fijeren'ny mpitondra eo anivon'ny tanàna n'Antananarivo tahaka izao no ifanentanany rehetra ho an'ny fanovana sy fanantenana hoy ny solombavam-bahoaka Tojosoa Andriamampandry raha tonga nijery sy nitsidika ny asa fanamboarana tetezana izay mampikolay ny mponina teny Andraharo Ambohimanariny. Germain Omenjanary tahiriny olona anarivony no mampiasa sy mivezivezy eto amin'ity tetezana ity toy izao anefa no faharatsiny na ireo mpianatra na ireo mpiantsena na ireo mpiasa eny fa na ireo be antitra mamonjy fiangonana sy mba mivoaka miantsena azy mandalo eto amin'ity tetezana eto Andraharo Ambohimanarina ity avokoa olona amin'arivony mandeha amin'iny lalan'iny isan'andro ary na mpiasa na mpianatra na olona fivezivezena tsy mba misy mijery tena miroboka be foana manao tsangory zaza nefa mpianatra mianatra ndray mianjera amin'ny mpianatra dia mihodina mandeha bus zay dia vola mivoaka koa efa ela io nangatahako tena nangatahako hoe efa ela io nangatahako tamin'ny député hoe amboary io nefa mizaly le mpianatra mpiasa ny vahoaka Andraharo mpanavozana izany ankehitriny ka ny solombavam-bahoaka ny natefany ny fiainatarainam-bahoaka na dia asan'ny commune Antananarivo renivohitra aza izao nandray ndraiky ny avetrandry ny solombavam-bahoaka Tojosoa mba ho famahana ny olana ireto mponina ireto
mila fiovana sy fanantenana isika ary izany no ifanentanana ho antsika mba ialana amin'ny fahasimbana fotodrafitrasa tahaka izao hoy ny député Toutso hoe tsy manao ny asany hatramin'izay ny ben'ny tanàna zay tokony anao an'io tetezana lava de lava io a zay mampijaly ny mponiny eto a na ny ankizy io a na ny mpianatra na ny olo-dehibe na ny vehivavy a be da be no mibilisatra eo a misy folaka de mahonena zany a ny mponina ity dia efa nametoky am'zy zareo aho tamin'ny propagandy tamin'ny solombavamboaka na de tsy asako azy zany dia tokony miako an'zareo hoe tsy maintsy ataoko io a tsy maintsy vitako io a ary tamin'izany fotoana zany moa de natao vonjo maika fa ny tena hoe rehefa lany soma tsara de ataoko manaraky ny fenitra io a dia hitatsika angam'izao fa efa mandeha ny asa ary afaka roapolo andro zany a dia vita soma tsara zany efa nanomboka herinandro zay ny asa zany a dia hitatsika zany a fa dia mafapo ny asa zay anatao a de niaraka tamin'reto vahoaka reto zany a nanaramaso mijery a ny fizotrana zany tetezana zay lava dia lava efa 4 kilometra ny alavan'izany zany a dia faly zany eto a no milaza ny vahoaka Andraharo sy ny vahoaka Anina Ambohimanarina fa dia ho vita tsy ho elo zany a efa mandeha ny asa ary zany no midika fa ny tenako zay solombavamboaka dia tsy mivadika amin'ny teny zay napetraka tamin'ny vahoaka ary tokony maiko hoe raha mbola eto ny tenanay a indrindrindrindra iara-iasa amin'ny ben'ny tanàna vaovao zay ho tonga eo ary mino isika fa ben'ny tanàna zany a zay hitondra fanovana ho an'Antananarivo renivohitra sy hitondra fanantenana ho atsika dia vao maika hitombo avy zato eny avy roanjato eny a ny fampandrosoana Anambohimanarina sy Antananarivo renivohitra zany a raha ho tonga izay andro zay koa dia ampifaliana zany a no anolorana an'izany tetezana sy ny lalana zany a ho ana Andraharo ho avy ny fotoana mbola akarisina aty zany a rehefa vita soma tsara zany a izany ka dia hiara-paly a amin'reto vahoaka eto Andraharo eto amin'izay fotoana izay miantso amin'ny fanajana antran'ny fotodrafitrasa iombonana toy izao ny solombavamboaka Toutso Andriamampandry no mafisiny ihany koa nandritra ity fotoana ity fa isy ny fanomezana jiro anazavana ny arabe ho an'ny ity fokotany ity vahoaka afaka miary sy mivezivezy ao anatin'ny azavana sy fotodrafitrasa mendrika no tanjona pejiny fanatanjahantena i Madagasikara no voasafidy andrainy andiany fahenina amin'ny lalao afro basket 3x3 iadina ny amboara ho an'ny Afrika amin'ny taranja basketball asitra telona ity fifananana ity izay ho tanterahina ao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mamasina anasana ireo mpankafy ny taranja rehetra anoana ny ekipan'ny Madagasikara ankoay ity fotoana ity faniry Andrianarivo tahiriny Anisan'ny taranja mampamiratra ny ekipan'ny Madagasikara hatr'izay ny basket 3x3 efa nazona laharana ambony teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary efa nitondra ny Madagasikara teo ambavahady ny lalao olimpika raha ny fanazavana taranja goavana ny basket 3x3 hoy ny filohan'ny fédération ny taranja basketball eto an-toerana karariny raha hoentiny eto Madagasikara ho hitan'ny vahoaka malagasy rehetra ka hitoetra amin'ny mahalalao miavaka azy faravarana misokatra ho an'ny Madagasikara ny fampetranona ity lalao ity izay ahafahan'ny Madagasikara manao ny ezaka rehetra mba hahazoana laharana ambony amin'ny filaharana maneran-tany ho hiatrany ny filohan'ny fédération malagasy. Ito an'ity zany dia mazava ny jeu-ny qualification amin'ny championnat du monde aloha satria mbola tsy miditra ny qualification amin'ny Jeux olympiques fa qualification amin'ny championnat du monde dia azo adino fa 3 contre 3 zany dia ataontsika hoe qualification continue filazana azy satria ny fanaovanao match no mametraka ny filaharanao foana ao anatin'ilay atao hoe ranking mondial zany raha ohatra hoe atao amin'ny teny français le izy na teny anglisy classement mondial 3 contre 3 dia miovaova iny arakaraka ny résultat-nao dia tsy maintsy manao compétition itsika zao tena raha amin'ny ankapobeny tamin'ity taon'ity vitsy ny compétition internationale natao satria raraka tsika tany Kosovo zay tokony nahafahantsika nanohy dia io ndray zany zao ny varavarana misokatra ho atsika dia zana foana ny manao anazy zany. Firenena folo mahery aty Afrika no handray anjara amin'ity lalao lehibe ity izay ho tanterahina ao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mamasina ny 7 amby roapolo ka hatramin'ny voalohan'ny volana Desambra ho avy izao.
Maranana ny fampalalam-baovao ny maresaka avy any ivelany. Nametraka fatokisana ny Elon Musk sy Vivek Ramaswamy ny amin'ny tokony sy ny fahombiazana eo amin'ny nivon'ny gouvernement i Donald Trump. Araka ny fanazavana dia ametraka paikady hanatsarana sy hanalefana ny fanaovan-draram-panjakan'izy ireo lahy ireto mba ametrana fandaminana sy fifampitokisana eo nivon'ireo birao-mpanjakana ny lalan'ny rafitra Doge. Fanadiaty. Notendreny Donald Trump hitantana département ministériel sahana ny fahombiazana gouvernement ilay mpanefefa indrindran-tany sady tompony orinasa Tesla Elon Musk sy le candidat républicain Vivek Ramaswamy. Andrava ny fomba fitantanana tsy manjary eo anivon'ny raram-panjakana ity département ity hoy Donald Trump. Isan'izany ohatra ny fampianana ny fotoana fikirakirana tota-taratasy, fampianana ireo fandanimbola tsy araka ny tokony ho izy, andrindrana ny fitantanana ireo masovo fédéraly izay tena zava-dehibe amin'ny hetsika sauver l'Amérique hoy ny filoha Amerikana. Doge no antsoina ity département vaovao tariny Elon Musk ity. Na dia karazana ministera aza ity rafitra natsangana ity dia hiasa ivelan'ny gouvernement mba hanome torohevitra sy hamaritra ny lalana tsara izorana. Hiasa akaiky amin'ny bureau sy misahana ny fitantanana sy ny teti-bola izy mirahalahy ireto satria anampibetsaka amin'ny fanaovan-drafitra ametrana fahaiza-manao eo amin'ny sehatra ny fandrarahana eo anivon'ny gouvernement i Elon Musk sy Vivek Ramaswamy. Ifarana ny fiandohan'ny volana Jolay 2024 ny hiraka mpanaoviny Trump azy ireo. Warainao vitrany aorian'izao fampalalam-baovao izao ny famdarena Global News. Ny tenako tompoko lasy tongvavy mamefitoananao aminaraka indray.